ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Dia amin'ny fifaliana trano-driavana no erabana sy anolorana ny firarian-tsoa anono ny fiadanan'i Jesoa Kristy ho antsika rehetra izay manaraka izao onjam-peo ny radio Vaovao Mahasoa izao. Hivavaka isika, isaoranay anao Andriamanitra ny fitiavanao sy ny famiraponao satria izany no mahatoy izao anay. Hiderana sy hankalazana anao ny hatsaranao sy ny halehibiazanao ary ny voninahitsao afo satria tsy misy ny tahaka anao. Ary ankehitriny dia mangataka izay mamindrafo aminay mamelany elokay fa tsy mendrika izay noho ny elokay sy ny fahadisoanay diovy amin'ny ranao Jesoa Kristy izay ho afaka amin'izany faharatsiana rehetra izany. Dia ankehitriny mangataka izay fanainao masina ataovy eo anatinay mba hahafahanay manatrika amin'ny pitoniana, amin'ny fifantohan-tsaina, amin'ny faharetana, ny fianarana sy ny fiainoana ny teninao ka hahafahanay mankatoa izay sitraponao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesoa Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Tamin'ny herintsika dia niresaka ilay mesazy nalefan'ny namantsika hoe ahoana moa izany ny amin'ireny olona izay verina sy efa hoe manompo an'Andriamanitra sy mitarika fiangonana sy mitarika fivavahana sy fikambanan'ireny kanefa mbola manao toetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny toen'iny mesazy iny dia izao: misy koa anefa olona izay heverinao fa kristiana sy manompo an'Andriamanitra fa tsy manao na inona fa tsy ny mamonjy fiaraha-mivavaka. Izany hoe misy olona izany tsy manao n'inona fa tsy ny hoe mamonjy ny fiaraha-mivavaka dia manao rakitra, mihira dia mivavaka dia miheno tenin'Andriamanitra dia manao rakitra dia izay. Izany hoe ilay fanapoam-pivavahana any am-piangonana ihany no ataony fa tsy misy zavatra ataony ankoatran'izay. Ary raha misy zavatra saina ataony ankoatran'izay dia tsy mety manao izy fa mandà, milaza tsy mahay na milaza tsy manam-potoana na mahita zavatra ialana mba tsy hahafahana manatanteraka an'izany. Dia izay no resantsika andrano hoe ahoana kosa moa ny amin'izany. Ka andeha ange jerena aloha ny tenin'Andriamanitra araka ny Matthieu 5:5. Matthieu 5:5 ny andiminy fa 7:70 ihany no vakitsika. Matthieu 5:5 ny andiminy fa 7:70. Ary raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona moa no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Mona ny jetlis aza tsy mba manao toy izany ihany va? Ka ny andininy fa 7:70 dia eo amin'ny tapany faharoa, io ihany no jerentsika. Inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Mametraka fanontaniana izany Jesosy hoe misy zavatra hafa ve ataonareo amin'ny maha-kristiana anareo mihoatra ny olona sasany? Misy zavatra maromaro izay tantaraina manko eto hoe manao ohatr'izany na ny jetlis aza, manao ohatr'izany na tsy makany am-piangonana aza. Fa ny jenianiny eto kosa dia izao, ny jerena dia izao hoe ireo ny olona samy ao anatin'ny fiangonana fa misy asa tokony atao ao dia manao mihoatra noho ny olona hafa ve ianao? Misy andraikitra manokana ve tazominao? Misy asa manokana ve tanterahanao mihoatra noho izay ataon'ny be sy ny maro? Izay no resantsika androany. Ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny fiangonana be dia be, tena maro. Fa ao anatin'izany kosa misy izay voalaza araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintiana. Andao jerentsika koa aloha izany. Korintiana voalohany 12 ny andininy fa 4 ka hatramin'ny andininy fa 9. Izao mifakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Zarazarainao samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, zarazarainao samy hafa ny fanompoana, zarazarainao samy hafa ny asa. Izay izany no voalazany tsirairay ao. Misy fanomezam-pahasoavana dia misy
asa dia misy fanompoana zarazaraina, ka inona amindreny no ataonao, inona amindreny no raisinao, inona amindreny no anjaranao, inona amindreny no nanoloranao tena mba hanaovanao mihoatra noho ny sasany, na hoe mihoatra noho ny hafa. Marina tokoa mantsy fa misy tokoa ny olona dia ohatran'izany, mandeha makany am-piangonana izy, mandeha makany am-piangonana izy lahady maraina na amin'ny fotoana izay andehanana makany am-piangonana, dia mivavaka, dia mihira miaraka amin'ny fiangonana, dia mihaino ny tenin'Andriamanitra, dia manao rakitra. Raha misy vokatra moa izany dia manao vokatra. Rehefa vita izay dia mody, dia miandry ny amin'ny heriny indray. Be dia be ny olona no ohatr'izany. Dia ny olona moa dia miteny hoe mpivavaka mazoto. Rehefa maninona dia izay tsy hanao an'izany na izao fa izay aleo hanao mpivavaka mazoto fotsiny. Tsy mety anie izany. Ary zavatra mampalahelo izany fa misy asan'Andriamanitra izay tsy maintsy tanterahana sy tsy maintsy atao, ary mila ny fanoloran-tena ny tsirairay avy. Isaia dia nahita fahitana, nandre ny feon'ny Tompo nanao hoe iza no irahako ary iza no andeha ho irakay. Dia namaly Isaia hoe ity aho, irao aho. Fa raha tonga aminao kosa ve ilay antson'Andriamanitra, ilay fanontanian'Andriamanitra, ilay feon'Andriamanitra hoe iza no andeha ho irakay, iza no irahako ary iza no andeha ho irakay, dia hiteny ve ianao hoe tsy za tsy handeha. Tokony hakatahaka ny Isaia zany aloha ny olona tsirairay avy raha ohatra ka resy lahatra amin'ny maha-kristianina azy, resy lahatra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Dia anao eo anatrehan'ny Tompo hoe ity aho irao amin'ny asa izay tokony hanarahana sy asa izay tokony tanterahana, amin'ny anjara fanompoana izay tokony ho tandrify. Tsy misy olona izay eo anatrehan'Andriamanitra hoe nataon'Andriamanitra tsy hanana anjara fanompoana na iray asa, fa misy anjara fanompoana tandrify ny tsirairay avy izay omen'Andriamanitra. Ary tokony tsy hisy koa olona hiteno anatrehan'Andriamanitra hoe tsy manana fanomezam-pahasoavana, ka tsy afaka manao an'ireny asan'Andriamanitra sy anjara fanompoana samihafa ireny. Satria ny Andriamanitra no miteny araka ny voalazany io Korintianina 1:12 hoe zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Samy manana ny anjara fanomezam-pahasoavana izay nomena azy ny tsirairay avy, dia tokony anjarany tsirairay avy no mitrandraka izany fanomezam-pahasoavana izany, mitrandraka izay talenta natolotra ny tsirairay avy, ka ahafahana mampiasa an'izany mba hoentina hitoriana ny filazantsara sy hoentina manompo an'Andriamanitra sy manao ny asan'Andriamanitra. Ary tokony tsy hisy olona ilaza fa tsy manana asa ao anatin'ny asan'Andriamanitra sy ao anatin'ny fiangonana sy ny fitoriana ny filazantsara, fa voalaza tsara zarazaraina samy hafa ny asa. Izany hoe misy karazana fanomezam-pahasoavana isan-karazany maro dia maro, misy anjara fanompoana isan-karazany maro dia maro, ary misy asa maro dia maro izay tokony ho sahaza sy ampy mizara ho an'ny olona rehetra izay resy lahatra amin'io maha-kristianina sy mpanompon'Andriamanitra sy zanak'Andriamanitra io. Ka tsy tokony hisy olona hipetrapetra-poana hijanonjanona fotsiny amin'izao ka ionona amin'ny maha hoe mpivavaka mazoto fotsiny na hoe kristianina tsotra fotsiny, fa tokony hisy asa manokana mihitsy ho tanterahan'ny tsirairay avy. Be dia be ny asa. Raha ao anatin'ny fiangonana fotsiny ohatra dia misy sampana valo ao anatin'ny fiangonana FJKM ohatra, dia tsisy sampana anankiray amin'ireo ve maharesy lahatra anao, hidiranao, anjairanao, andraisanao anjara fanompoana amin'ny alalan'izany sampana izany. Izay aloha anankiray misy sampana valo ao anatin'ny fiangonana FJKM ohatra, any fiangonana maro samihafa dia misy sampana ohatr'izany avokoa. Dia tsy manana safidy ve ianao ny mba hidiranao ao anatin'izany sampana izany. Manarakarak'izay ohatra ao anatin'ny fiangonana
misy anjara fanompoana maro samihafa amin'ny alalan'ny mahampandray ny fanasan'ny tompo, amin'ny alalan'ny mahadiakona, amin'ny alalan'ny katekista, amin'ny alalan'ny mahampitoroteny, ny mpampianatra sekolalahady, ny mpampianatra hira, ny mpitendry zava-maneno, na dia atao hoe hatramin'ny fanadiovana ny fiangonana sy ny fandaminana ny entana ao anatin'ny fiangonana aza. Zany rehetrarehetra zany ve dia tsy misy asa anankiray hainao, na misy asa anankiray vitanao, anjara fanampoana mba hainao sy vitanao, dia milaza ianao hoe tsy hanao ninninona fa dia mipetraka amin'ny kristianina fotsiny amin'izao, mpivavaka mazoto fotsiny, kristianina tsotra fotsiny amin'izao. Na eo anivon'ny ambaratonga andrafitra maro samihafa, miala any amin'ny fitandremana, ny any amin'ny fiangonana, ny any amin'ny sampana, na makany amin'ny synodam-paritany, makany amin'ny foibe, dia misy anjara, misy fizarazarana, fanompoana, fizarazarana fanomezam-pahasoavana, fizarazarana asa na ataon'Andriamanitra. Dia tsy misy anankiray amin'ireny ve tandrify ianao, sahazanao, vitanao ary hainao, fa dia petraka fotsiny amin'izao ve ianao. Amin'ny alalan'ny zavatra izay andraisanao andraikitra sy andraisanao ny anjara fanompoana no ahafahana ny maneho ny maha izy anao ary ny asany izay ny asany no hitsarana ny olona araka ny voalazan'ny Apokalipsy hoe eto tanako ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Aleo jerentsika anie izany. Apokalipsy 2:20 izao voalaza io: indro havaingana aho ary eto amiko ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Izay no voalaza io. Izany hoe raha ohatra ka olona tsy niasa zany dia tsy hita izay hamaliana azy, tsy hita izay hitsarana azy, tsy hita izay ho lazaina momba izay zava-bitany satria tsy nanao ninninona izy. Ka arakaraka ny asa izay tanterahana, arakaraka ny anjara fanompoana, arakaraka izay nanaovanao sy nampiasanao ny fanomezam-pahasoavana eo am-pelantananao no ahafahana mijery ny maha izy anao sy ahafahana mitsara anao, ahafahan'i Jesoa Kristy mamaly anao araka izany asanao zany. Satria mazava tsara ange izany, raha olona tsy niasa moa ahoana ny hitsarana ny asany? Raha olona tsy nanao fanompoana ahoana ny ilazana hoe nahavita izy sa tsy nahavita? Raha olona mijanona fotsiny amin'izao tsy hita izay andrefesana azy, tsy hita izay ho lazaina momba azy. Noho izany ry havana dia izao, aoka tsy hisy olona resy lahatra amin'ny maha-kristianina ka mino an'i Jesoa Kristy, milaza fa mpanompon'Andriamanitra kanefa tsy misy ninninona ataony afa-tsy ny hoe mamonjy ny fotoam-pivavahana dia mihaino ny tenin'Andriamanitra dia manao rakitra dia vita. Inona no ataonao mihoatra noho ny sasany? Izany hoe raha ny tena izy ny olona izany tokony miezaka hoe manao zavatra mihoatra, mifaninana, vita zavatra mihoatra noho ny hafa. Ary izay no mahatonga ilay hoe efa niady tsara dia natanteraka ny fihazakazahana, ny tahiry, ny finoana. Misy zavatra dingana maromaro izay tsy maintsy tanterahanao, misy hazakazaka tsy maintsy atao, misy ady tsy maintsy hatrehanao. Ka raha tsy mandray andraikitra ianao, raha tsy misy asa ataonao, tsy ho vitanao mihitsy izany. Ary tsy anako lazaina tahaka izany ianao hoe niady tsara, natanteraka ny fihazakazahana izany. Kanefa ny olona ny ankabetsahany dia mba mieritreritra an'izany hoe havita izany. Ka noho izany misy andraikitra maro samihafa ao anatin'ny asan'Andriamanitra, ao anatin'ny fiangonana. Misy dingana maromaro izay azo lalovana tsara, ahafahana manao an'ireny anjara fanompoana sy asan'Andriamanitra ireny, dia mampirisika antsika, mampahery antsika mirosoa amin'ny lalina, mirosoa amin'ny lalina. Aza matahotra ny hiditra lalina izany. Firesaky ny olona amin'ny fiainana andavanandro matetika ilay hoe aza miditra lalina, fa raha amin'ity asan'Andriamanitra ity dia Jesosy mihitsy no mampirisika hoe mandrosoa amin'ny lalina. Mila miditra lalindalina kokoa hatrany isika, mila mandroso fa tsy mijanona amin'izao na sanatria mihemitra, fa mila mampitombo hatrany
ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta izay omen'Andriamanitra antsika, mampitombo ny haim-panahy izay ao anatintsika, mampitombo ny finoantsika hiankinana tanteraka sy angatahana amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanampiany ny fanahy masina sy ny fitarihan'ny fanahy masina moa ny ahafahana mantanteraka an'izany anefa. Fa tsy misy olona ihany koa ka afaka mandeha amin'ny herin'ny tenany fotsiny mba ahafahana manantanteraka ny anjara fanompony. Fa Jesosy Kristy no miteny, indro zaho momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia ny fiankinana tanteraka amin'i Jesosy Kristy no ahafahana manantanteraka an'izany. Ary Jesosy Kristy ihany koa ilay niteny hoe ahazo hery ianareo amin'ny filatsahan'ny fanahy masina aminareo. Teo vavolombeloko any Jerosalema seran'ny Jodisy sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany, dia ny fanahy masina mihitsy no angatao hanolontsaina anao sy hitarika anao, hampianatra anao hanoro anao amin'ny fanatanterahana izay andraikitra na adidy na asa anjara fanompoana izay omen'ny tompo anao. Dia nio tsara ny zavatra rehetra manodidina anao sy manoloana anao dia eritrereto hoe inona no anjara asa tokony ho tanterahanao sy raisinao eo anatrehan'ity fanomponan'Andriamanitra ity. Fa anisan'ny zavatra tsy mety izany hoe misy olona dia mijanona fotsiny amin'izao amin'ny maha kristianina azy fa tsisy zavatra mba ataony manokana mampisongadina azy mihoatra noho ny olona hafa. Dia mampisongadina tsy hoe mampisongadina anao hoe izy hitadiavanao voninahitra na irery havanao na angalanao dera sy laza na fankasitrahana amin'ny olona tseroa, tsy izany velively, fa ny mba mampisongadina anao hoe misy asan'Andriamanitra tanterahanao manokana, misy fanomponan'Andriamanitra tanterahanao manokana mihoatra noho ny olona hafa. Eritrereto tsara fa izany hoe antsoin'Andriamanitra hanao asa manokana izany ange zava-dehibe ny izany, zava-dehibe izany, ary fitiavana an'Andriamanitra hanao manokana matoa misy an'izany. Dia angatao amin'Andriamanitra ihany koa anefa mila mivavaka mandrakariva ianao mangataka izay anjara asa sy anjara fanompoana tokony omen'ny tompo anao, satria mazava tsara ny tenen'i Jesosy Kristy, tsy ianareo no mifidy ahy fa izaho no mifidy anareo ka nanenitra anareo mba handeha Siamoa ary mba hahareta ny vokatrareo. Izany no tokony hanterana, izany hoe Jesosy Kristy mihitsy no angatahana, omeo ahy ny anjara fanompoko, omeo ahy ny anjara asako, omeo ahy izay tokony hataoko mihoatra noho ny olona rehetra. Ary izay tandrify ianao dia miezaka ianao mangataka amin'ny tompo ny hanampiana anao amin'izany, ahafahana manatanteraka an'izany, fa tsy mahavita tena ihany koa ianao ary tsy vitanao rery io. Ary mila ihany koa ny fiaraha-miasa sy ny firaisan-kina, fifampitantanana amin'ny samy vahoakan'Andriamanitra sy samy mpanompon'Andriamanitra. Izay no tokony ho izy. Tokony samy hiezaka hanatanteraka ny asan'Andriamanitra ary hanao mihoatra noho ny olona rehetra isika eo amin'ity fiainana mandalo izay iainantsika mandritra amin'ny fotoana voafetra ity, mba ahafahantsika miampita makany amin'ny fiainana izay maharitra mandrakizay. Satria mazava tsara ny tenen'i Jesosy Kristy fa hamaly antsika araka ny asantsika izy, ka raha tsy misy asa moa inona no hamaliana antsika eo moa izany. Izay ny afatra androany, fa misy afatra vitsivitsy ampitaina ireto. Ny ratsana vehivavy ao amin'ny sapana vokofomanga ifitsikaima dia mampita ny fisaorana, fankasitrahana, ny tsirairay avy izay niaraka ny fanometanana, niara-ny fanotrona tamin'ny hetsika izay notanterahana teny Imeritsiatosika tamin'ny talata 8 Marsa lasa teo. Dia mirary ny fahombiazana feno ho an'ny vehivavy rehetra amin'ny fanatanterahana ny adidy sy andraikitra eo amin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana, indrindra fa eo amin'ny fiangonana sy ny firenena. Ary dia manonona fiadanana hatrany ho anareo ny tompon'andraikitra ao amin'ny sapana vokofomanga ao amin'ny ratsana vehivavy. Ny ratsana fanantenana ao anatin'ny sapana vokofomanga ifitsikaima indray dia hanatanteraka ny tafika masina. Fanohizana izany ny tafika masina izay efa natao matetitetika imbetsaka isan-taona tany amin'ny fitandremana, tany amin'ny fiangonana vondrombavaka any Ambatolahy, izay efa nanorenana fiangonana izay efa eo ampamitana azy moa ny
trano fiangonana amin'izao fotoana izao. Fanatanteraka tafika masina any indray ny ratsana fanantenana fohy be amin'ny azoma herin'ny rapitso. Azoma herin'ny rapitso tonga dia ilay fotoana mihitsy ny tenenina zoma manomboka miainga eto Antananarivo sabotsy alahady avy mivavaka no miakatra miverina mody. Zay zany ilay tafika masina zoma sabotsy alahady any Ambatolahy any amin'ny distrikana Tambofotsy izy io commune Ambatolahy zay efa nanondrena ny trano fiangonana moa izy io ary efa madivo vita ilay fiangonana izay natsangana. Dia antsoina zany ny mpiandraikitra ratsana fanantenana rehetra sy ny mpanohana rehetra ao anatin'ny sampana vokovoko manga izay mpiara-mikatroka rehetrarehetra entanina zany izay afaka hifanometanana amin'izany hifanotrona sy hifanampy amin'izany ho voninahitra Andriamanitra sy ho fitoriana ny filazantsara fanamafisana ny finoana amin'ireo olona ao amin'ny commune Ambatolahy amin'io nanorenana ny fiangonana io. Ny andinidininy dia azonareo notaniana ihany amin'ny tompon'andraikitra fa misy ny dinidinga sy ny fampiofanana mialohan'ny andehanana ny amin'ny tafika masina amin'ny asabotsy zao ao amin'ny institution Martyr Veakasina 67 hectares. Ao zany no anaovana an'io dinidinga afara sy fampiofanana io mialohan'ny andehanana makany Ambatolahy amin'ny asabotsy zao. Amin'ny asabotsy zao raha afaka pitso amin'ny 7 ora ao amin'ny institution Martyr V ka ny filohan'ny sampana vokovoko manga ny mpitandrina Ranaivo Arsoa Tia Arson no hanatanteraka ny fampiofanana. Dia mangataka antsika tsirairay avy ho tonga ary hifanentana sy hifampitaona amin'izany asan'Andriamanitra izany. Zay no afatra zay ampitaina amintsika. Fa manarakarak' izany hanatanteraka ny feonam-be any Parafaravola any amin'ny Sondapartany Lotrako Roma ny ratsana fanantenana feonam-be nasionaly zany no tanterahana any amin'ny 5-7-7-7 volana Aogositra. Efa nandeha tany ny tompon'andraikitra samy hafa tao anatin'ny voamera sy ny komity no natanteraka ny fitsirihana voalohany tany an-toerana sy ny fandaminana voalohany milamina ny zavatra rehetra ary vonona ny andray ny Sondapartany sy ny fitandremana any Parafaravola. Dia efa mampiomana sy manentana antsika rehetra sahady amin'ny fiomanana rehetra amin'ny fanatanterahana zany feonam-be izany. Ary mino izay fa betsaka no andray anjara satria nisy fotoana efa tsy nahafahantsika nanao ny feonam-be io tamin'ny taona 2024 fa taona 2024 zao zany angatahana amin'Andriamanitra entina mbavaka mba tsy hisy intsony ny sakatsakana amin'ny alalan'io aretina Covid-19 fa mba halalaka tsara ny fandehanana makany. Ny lalana makany raha teo koa moa azo lazaina hoe efa betsaka no efa tsara, mbola misy ampahany kely izay mbola tsy tena hoe tsara fa inoana fa mandra-pahatonga an'izany volana ho zany ho vita soamatsara io. Dia entina mbavaka ihany koa ny ahafahana mamita izany lalana izany. Zay ny afatra. Fa hivavaka isika dia marana ny fotoana androany. Isaoranay anao Andriamanitra ny nanomezanao ity fotoana ity na ahafahana niombona tamin'ny lalan'izao fandarana nampahalala azy lalana tokony alehako izao. Dia mangataka izay raha misy tsy mendrika, raha misy tsy tanteraka ny amin'izay voambara levono zany mba tsy hanakery aminay tsirairay avy. Fa hafanainao masina no aoka hiasa ao anatinay tsirairay avy ahafanay manatanteraka izay tokony ho tsara sy tokony ho mendrika sy tokony hanomezam-boninahitra ny anaranao ka hampitombo ny finoanay ihany koa, hampandrosoanay amin'ny anjara fanompoana. Dia ampianary izay tsirairay avy hoe misy anjara fanompoana tokony hatao mihoatra noho ny hafany fa tokony hanana fahazotoana, dia tokony hiara-iasa, dia tokony fanometanana sy hiombona ny tsirairay avy amin'ny fanatanterahana ny asanao. Satria izahay rehetra dia samy mpanomponao dia tokony samy manana anjara fanompoana avokoa. Dia mangataka izay jereo ny fiainan'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao fa tsy misy tsy memenina, tsy misy tsy mitaraina ny amin'ny fisondrotry ny vidim-piainana andavanandro ny amin'ny zavatra rehetra izay ilaina. Kanefa ny ankamaroany koa dia tsy mitombo fa vao maika mihena koa aza ny fidiram-bola.
dia mangatsak'izay Andriamanitro jereo manokana ny amin'izany lafin-javatra izany ho an'ny mpanomponao. Taloha ianao afaka nampitombo mofo 5 sy hazan-drano 2 no hoan'olona 5,000 mbola nisy ambiny. Afaka nampitombo ilay dilo kely tao amin'ny tavoaran'ilay mpitondra tena izay tsy nentin'ny janona raha tsy feno avokoa ny vilany rehetrarehetra. Mangatak'izay ataovy ohatr'izany ny fiainanay amin'izao fotoana izao. Ataovy manana izay ilaina, manana izay tsy maintsy ilaina ny tsirairay avy. Tsy mangataka ny ho mpanan-karena na ho mpanefoefo izahay fa mangataka ny mba hanana izay ampy sy izay ilaina amin'ny fiainana andavanandro, mba tsy haminatra anay koa eo anatrehan'ny olona izay tsy manompo anao, fa mba hiavaka tokoa no manompo anao Andriamanitra. Dia mangataka izany izahay jereo ny mpanomponao rehetra n'aiza n'aiza. Ary dia misy koa aranena ny trano itoerana rehefa simba sy potika no ilay rivo-doza teo. Ny zavatra nantenaina potika ny fambolena sy ny fiompiana, ny fananana izay efa niaretana sy niariana mandritra ny taona maro simba. Dia izay mino hoe mahay manavao ianao dia mahay mamorona ianao, mahay manamboatra. Koa dia apetraka aminao ny fiainan'ireny tsirairay avy ireny ary ahazo izay ilaina amin'ny fiainana andavanandro ihany koa ny tsirairay na dia efa simba azy ireny. Ary dia ianao ihany koa ameny anatsotra ny tananao hiasa amin'ny fomba maro samihafa izay tsy ho takatry ny sainay hanarenana izay simba teto amin'ny firenena ka miatra amin'ny mpanomponao tsirairay avy any amin'ny toerana maro izay tratra n'ireny loza ireny. Dia isaorananao mandrakariva nefa ny fitondranao sy ny fitantananao fa ikenao mahasoa izany rehetra izany. Izany no angatanay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy dia arotsay amin'ny tsirairay avy ny fiadananao. Amin'ny anaranao no anaovanay ny vavakay. Amen. Dia metraka mandram-pena mandram-pitafa dia manonona fiadanana ho anao sy ny ankonanao izay mandram-pena tompoko. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.